Avana malala andro fahefatra sahatsika amin'ity androany ity. Andro fahefatra sahady mandeha ny fotoana nefa mbola tian'Andriamanitra sika hiantoraka eo aminy. Ary androany tsika dia hoe miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fanahiko rehetra, amin'ny fanahiko rehetra. Dia alohantsika hiaraka hivavaka amin'ny andinitsika n'izany teny izany. Andriamanitra tomponay, andinika ny teninao izay ity androany. Diaoka omenao anay hatrany fitariana avy aminao ka handraisana iham-po izany teninao izany. Hiainanay ka hankatoavanay azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy rehetra, fanahiko rehetra. Ina moa le fanahy be dia be ny anao manao hoe fanahy ary fanahy ratsy fanahy tsara. Fa eto zany le fanahy tenenina eto amin'ny teny Hebreo dia le hoe nefesh. Amin'ny teny Grika izy io dia ataony hoe psuke. Ary amin'ny teny Anglisy dia ataony hoe Saul. Amin'ny teny gasy izy io teny hoe le fanahy ara-panahy mihitsy. Ilay ataontsika hoe être spirituel, le spiritualité. Zay zany no miantoraka aminy isika amin'izay lafiny zay. Io le lafiny fahefatra amin'ny fitombon'ny olombelona, ara-batana, ara-tsaina, ara-piarahamonina, ary ao anatin'izay ny ara-panahy spirituel. Ahoana zany hoe miantoraka amin'Andriamanitra lafiny ara-panahy izany? Ny olombelona tsy olombelona raha tsy tanteraka izany fitomboana amin'ny lafiny ara-panahy izany. Araka ny teneniko tao dia anatin'ny fitomboana efatra, fototra efatra anatin'izay fitomboana ara-panahy. Dia ilay fanahy tenenitsika eto zany mbola ampiko foana ny fahazavana dia le fahatsapahantsika ara-panahy ao anatsika ao. Ao anatsika lalina ao zany misy izay feo zany. Tsapa io rehefa banga. Rehefa ianao ohatrany hoe tsy nivavaka zay ianao, na hoe ianao tsy namonjy fotoam-pivavahana ianao, ohatrany mahatsapa ianao lavitra Andriamanitra zany. Ohatrany tena adiniko zany vavaka satria ohatrany tsapanao hoe mitady an'Andriamanitra mihitsy aho zany. Indraindray dia tsapanao hoe tena ambany any zany fiainako ara-panahy zany. Izay zany le hoe fanahiko rehetra hiantorako amin'Andriamanitra. Dia raha manontany isika, pasteur, raha ohatra moa ny olona anankiray zany miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fanahiny rehetra, dia inona ny tokony hitranga, na hoe inona ny tsy maintsy mitranga eo amin'ny fiainana? Ny zavatra marina dia zao: ny olombelona rehetra dia maniry ary tezitra raha tsy antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Zay mivavaka rehetra dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Mba manandramana olona anankiray mpiara-mivavaka anao, ianao ty tena zanak' devoly mihitsy ianao ty. Inona tsara? Zanak' devoly? Sao dia mba ianao seno ohatra zany. Fa raha izaho zanak'Andriamanitra. Tsy misy olona mety ataonao zanak' Satana zany, fa zanak'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra. Kanefa ahoana ho izy ny tenin'Andriamanitra? Zao voalaza ao amin'ny Romanina 8:5-10. Romanina 8:5-10 amin'ny Jesosy, fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ilay fanahin'Andriamanitra zany no mitarika azy. Ilay fahatsapana ara-panahy ao amintsika zany no anatona tsika n'Andriamanitra, dia Andriamanitra amin'izay mitarika atsika zanako aho. Ity ary no ataovy, ory zanako malalako. Ity no araho, ory zanako. Damoa raha zao no ataovy.
tariny fanahin'Andriamanitra. Tariny fanahin'Andriamanitra. Fa raha vao sy tariny fanahin'Andriamanitra, fanahin'inona zany no mitarika azy ao? Fanahin'inona? Fanahy hafa. Fanahin'inona? Fantatrao iny. Fanahin'ny demonia. Fanahin'ny Satana. Tokony ho hita zany tsika hoe tariny fanahin'Andriamanitra. Miresaka amintsika Andriamanitra isan'andro. Ary te hiana amintsika izy isan'andro. Miresaka ao anatsika lalao izy. Miresaka ao anatsika rehefa mamaky ny teniny isika. Miresaka amin'ny alalan'ity Baiboly ity Andriamanitra. Ity Baiboly. Ity. Dia teneno sao hoe zao no sitrapoko tiako hataonao. Izao no voalazako ka ara. Sao? Dia miteny ao anatsika lalao ny fanahy masina hoe zanako, izay tokoa ny tena izy. Izay tokoa ny tena mariny. Izay tokoa no tokony ary tsy maintsy ataonao raha tena zanako ianao. Tiako ianao ozy Andriamanitra. Tena tiako ianao. Raha tena zanako marina ianao dia arao zay teniko izay. Ravana amin'ilay izany. Araka anteneniko teo aloha hoe tsy misy olona tia ny hoe ianao tsy zanak'Andriamanitra. Tsisy olona tia tenenina zany mihitsy fa ny olona rehetra dia zanak'Andriamanitra daholo. Ary Andriamanitra dia tian'ny olona rehetra. Fa saingy zao ny tena zanak'Andriamanitra marina zany dia tariny fanahy masina. Mamaky miteny avy amin'Andriamanitra izy, mamaky hoe inona ny volana, inona ndray no nolazainao amiko Andriamanitra androany, inona no tianao tanterahako androany. Dia mamadika ny Baiboly izy, mianatra ny Baiboly izy, ary dia manaraka izay voalazany Baiboly izy. Na inona. Tsy mametraka fepetrana hoe condition. Hoe raha ny fisainako aloha, za aloha zany mbola mametraka fepetra hoe Andriamanitra manao dia za aloha izay voatarina an'io zavatra tena hoe raha tena anina marina zay voatarina an'io. Fa raha zay Andriamanitra efa mitenanao zao tandremo io ao amin'ny fanahinao lalinao efa lazainy hoe io tokoa ny no izy ianao mbola mametraka fepetra maha olombelona anao. Tsy mba tian'Andriamanitra zany. Tsy zanak'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay. Fa raha tena zanany ianao dia arahana ao an-tsakany sy andavany izay voalazany ato. Ry havana amin'ilay izany. Raha tena miantoraka marina eo amin'Andriamanitra amin'ny fanahinao rehetra anao, dia hita izany zavatra lalina hitarihan'Andriamanitra anao zany dia hita eo amin'ny fiainanao andavanandro. Zao voalaza ao amin'ny bokin'ny Galatianina 5:2 sy ny 7. Galatianina 5:2 ny 7 sy ny 7. Zao mivaky ny tena aminaran'i Jesosy. Fa ny vokon'ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Voalohany ao dia ny fitiavana, fa mivokatry ny fanahy fitiavana. Ianao ve tena tia tokoa zany? Le fitiavan'Andriamanitra anao, mo ve tian'ny olona sahala amin'izany koa ianao? Fifaliana, mo ve ianao falifaly, ravoravo araka ny tenentsika hoe ravoravo amin'ny Jehovah ianao, ravoravo mandrakariva ianao. Mo ve ianao hita ao amin'ny fiainanao hoe miadana ve ianao? Tena mbola tsy miantoraka amin'Andriamanitra ianao ary tsy mety tarihin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao raha ohatra ka mbola tsy mahatsapa fiadanana, tsy mahatsapa fifaliana. Raha ohatra ianao ka mbola
tsy maharo-po. Raha ohatra anao ka mbola tsy mora fanafa le olona tena, raha ohatra anao mbola manao ratsy mandrakariva, izay voalazany ao, fanaovantsoziny vokatry ny fanahy masina zany. Fa marena, raha ohatra anao mbola miezaka tsy miala ny zavatra diso, raha ohatra anao mbola manao zavatra ratsy mandrakariva, raha ohatra anao mbola tsy malemy fanahy, tsy mahono-po anao fa tia anangona an'izao, tsy mionona, tsy manana famonam-po mihitsy anao, de zaho mbola tsy miantoraka anao zay. Ka ny zavatra tsy maintsy hita ao amin'ny fiainanao, tsy maintsy hita ao amin'ny fiainantsika rehefa miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fanahintsika rehetratsika, de le voalaza ny Galatiana 5:5 voalaza antsika teo, voan'ny fakitsika teo, ny 2:20 sy ny 2:20. Mino aho fa tsy misy zanak'Andriamanitra zay tarihiny fan'Andriamanitra tsy hanana ny vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Ny faniriko de zao, ianao mijery io dia mba hiova toy izany koa ianao, tena ho tafinao lay hoe zanak'Andriamanitra marina aho, ka ho hita eo amin'ny fiainanao ireo toetra maro zay tsisy lalàna manolotra azy ireo. Hitahinao ny Andriamanitra ka hombanao, dia ho hitanao na ianao aza hatsapan'izany fiovana zany eo amin'ny tenanao sy ny fiainanao. De hoe tsika mba afaka zany, fampianarana mahafinaritra zany, hivavaka tsika tompo malala ao. Misaotra anao fa tena tia anay tokoa ianao, tianao hiova izahay, tianao handeha araka ny fitarihana avy aminao izahay, tianao zay Andriamanitra mba tena hanam-pitiavana, haharo-po, tianao zay hanan'ireo toetra izay manam-porofo fa miantoraka aminao amin'ny fanahinay marina tokoa izahay. Ovao hatray manomboka amin'izao ka ho hita toetra, ho hita, ho tsapa eo amin'ny fiainanay izany fiovana lehibe amin'ny fiatorana aminao zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.